avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manulcianoni Vovò. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Manulcianoni Vovò. UPRIM, Université privée de Madagascar. Manulcianoni Vovò. Nandray ny asany amin'ny fomba ofisialy nanomboka androany ny filoham-panjakana ny kolonily Randrianirina Mikael rehefa tontosa teny amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrinana ny fianianany. Tsy nisy fanonganam-panjakana fa nanaraka ny voalaza ny lalam-pandrinana ny fandraisan'ny kolonily Randrianirina Mikael amin'ny fitantanana ny firenena ho ny filohan'ny fitsarana avy momba lalam-pandrinana androany. Ny fitadiavam-mba olana mpandrosoana ny firenena ny mahamaika fa tsy nitoerana ho ny filohany antoko malagasy miara-miainga androany teny amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrinana Boïda. Magataka ny hanomezana IST-na interdiction de sortie du territoire ny tale général n'orinasa Jirama Ron-Ouest sy ny kifina ny komity ombonana ho fanarenana n'orinasa Jirama ny antsiprian'izay. Zoma fa 7 ny volana Oktobra taona 2020 tonga sondray ato anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao miarabantsika rehetra ihany koa natratra ny andro ny 7 Oktobra 2020 andro manan-tantara ho an'ny tantara pirenena mikasika izay hoe tsika manokatra ny fampalalam-baovao anatin'izay nandray ny asany amin'ny fomba ofisialy nanomboka tamin'ity androan'ity ny filoham-panjakana ny kolonely Randrianirina Mikael totosa androany teny amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana Boïda ny fianianana izay nataony isany laharam-pamena ny famahana ny olam-bahoaka ho ny filoham-panjakana nandritra lateny nataony tamin'ity androan'ity ny antsiprian'izay. Notanterana androany teny amin'ny foibe toerany HCC Boïda ny fianianana nataony kolonely Randrianirina Mikael amin'ny mahafiloham-panjakana azy tonga nanatrika izany ireo masoevo maro miasa sy monina eto Madagasikara toy ny masoevo Amerikanina, Sinoa, Britanika, Frantsay, Rusy sy ny hafa. Ny fanatrian'izy ireo izay mariky ny fankatoavana ny fitondrana vaovao tafapetraka androany ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana no tarihan'ny filohany no nitarika ny lanonana androany. Eto anatrian'Andriamanitra Andriananahary sy ny firenena ary ny vahoaka mianina fa hanatanteraka an-tsakany sy andavany ary ampahamarinana sy andraikitra lehibe mahafilohan'ny firenena malagasy ary. Mianina fa hampiasa ny fahefana natolotrahy ary hanokana ny heriko rehetra hiarovana sy hanamafisana ny firaisam-pirenena sy ny zon'olombelona. Mianina fa hanaja sy hitandrina toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana sy ny lalam-panjakana hikatraka hatrany ny soa ho an'ny vahoaka malagasy tsy akanapa. Nasongadiny filoham-panjakana nandritry ny lahateniny efa himasoana aingana ny fanarenana mantolo ny rafi-pitondrana sy ny rafi-pitantanana mifanaraka amin'ny etaetam-bahoaka. Ripiray tanindrazana amiko fotoana izao andraisana andraikitra miantso fitoniana sy fiaraha-mienta ho an'ny tsirairay ary fiombonam-po mba hahafahana manarina faran'izay haingana ny ara-tsosialy sy ny ara-toekarena izay latsaka ankaterena. Ao anatin'ny foiezaka dia omendanja kokoa ny famahana ireo olana tena maharary ny vahoaka toy ny angovo, ny fahasalamana, ny fampianarana sy ny sisa sy ny sisa. Ho fitandrona ny fahadiovan'ny fitantanam-bolam-panjakana dia manome toky ianareo vahoaka izahay fa hametraka politika pitsitsina hoentina mifehy ireo fandaniana mioapapana tsy mifandraika amin'ny filana izay voasokajy ho lahara-pahameana. Manome toky ihany koa
fa handray ireo fepetra rehetra hanenjehana ireo fanetry be ny firenena ary ampanaja ny fahazoany tsirairay isitraka ny zony indrindra ny zoany eo hevitra hijoro hatrany ho any tanindrazana iombonana sy ny tanjanaka ka hanaja sy ampanaja ny lalàna sy ny soatoavina malagasy andriamatoa sy ramatoa isan'ny mahasoa ivo vahiny sy solotena ny fianakaviam-be iraisam-pirenena miantso anareo ny vahoaka malagasy anoana sy anome tanana ao anatin'ny fametrahana izany politika fanarenana nasionaly izany maniry ny isian'ny fiarah-miasa mahomby aradrariny sy araka ny hitsiny no amafisiny hatrany fa himasoana ihany koa ny fanovana ny rafitra ho fanarenana ny firenena raha ny lahaden'ny hatrany hifanome tanana isika hery-velona rehetra ka hiara-iasa ampitokiana ho toy ny mpirahalahy mianala manome toky izahay fa hiala sy hanapaka tanteraka ny fomba fanao nisy hatrizay himasonay ho toy ny anak'Andriamaso ny fanarenana manontolo ny rafi-pitondrana sy ny rafi-pitantanana mifanaraka amin'ny etaeta mbahoaka ao anatin'ny antonony ezaka dia hanao atrikasa maro lafy andraisan'ny hery-velona rehetra anjara hoety mandrafitra ny lalam-panorenana vaovao sy ny lalam-pafidianana isika nanatrika ny lanonana androany ihany koa ireo olom-boafidy samihafa ampitarika toko politika lehibe ny androm-panjakana mpikambanao amin'ny FFKM manamboninahitra sivily sy miaramila sy ny maro hafa araka izany nandray ny asany amin'ny mahafilohan'ny fanavaozana ny repoblikan'ny Madagasikara azy koloniely Randrianirina Mikael iandraikitra ny fitantanana ny firenena araka ny didina avoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana laharana fa folo tsipika HCC bara D3 ireny zany no isan'ny lahateny ny songadina nataon'ny filoham-panjakana nandritra ny fianianany tamin'ity andro anty fa tsy nisy fanongana mpanjakana fa nanaraka ny voalaza lalam-panorenana ny fandraisan'ny koloniely Randrianirina Mikael amin'ny fitantanana ny firenena ho ny filohany fitsarana avy momba lalam-panorenana androany miantso ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ny tenany ampitsahatra ny fanasoketana ny fitsarana avy momba lalam-panorenana amin'ireo firenena anivelany ny antsiprian'izay mazava ny didina voaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana hoy ny filohany androany fa noho ny fahabangan'ny toeran'ny filohampirenena sy ny filohan'ny teny mirandolona ary ny tsy fahafan'ny gouvernemanta mandray andraikitra ny filohan'ny repoblika no antony nandraisan'ny ACC fanapahan-kevitra tamin'ny 24 ny volana oktobra lasa teo nanendry ny koloniely Randrianirina Mikael ho filoham-panjakana hitantana ny firenena no amafisiny fa tsy nisy fanongana-panjakana fa manaraka ny voalaza ny lalam-panorenana ny fandraisan'ny koloniely Randrianirina Mikael ny fahefana manao azy koa izahay amin'ny firenena any ivelany sy vondrom-pirenena izay manao fanambarana fa fanongana-panjakana no misy eto Madagasikara rehefa mafotaka ny tolom-bahoaka teto nanimba zavatra maro sy herisetra sy fanitsakitsahana ny zon'olombelona taiza ianareo no nangina tsirey rehefa nandray andraikitra ny tafika sy ny fitsarana avy mbona lalam-panorenana ka nampitsahatra ny fidinana an-dalabe dia tonga ianareo hanometsiny milaza fa miaro ny demokrasia sy ny tana-dalàna tsy misy fivoahana tamin'ny lalam-panorenana teto fa aoka ianareo hamaky tsara ny didina voaka ny fitsarana avy mbona lalam-panorenana fa io didy io aza no anisany nandravina ny korotana teto akoatra ny fidirany tafika antsehatra nanome afatra ho an'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ihany koa ny filohan'ny ACC ny hanatsara ny fanasoketana ataony amin'ireo firenena any ivelany eto izahay dia mitodika amin'ny filoha teo aloha ka manao antso ampanajana miantefa aminy miangavy izahay mba hanatsarana ny fanosorapotaka ity fitsarana avy momba lalam-panorenana ity any amin'ny firenena any ivelany sy ny vondrona iraisam-pirenena izay toa mihaino feon-dakolosy tokana miantso ny tena fitiava-tanindrazana aminao izahay ary aoka ho hita amin'izao ny fandalanao izany hoe demokrasia sy fiainoana ny feom-bahoaka rary ny fitakin'ny vahoaka amin'ny fisitrahana ny jiro rano ny fahalalahana maneho hevitra izay zofototra voalaza ny lalam-panorenana
adidi-goavana araka izany no miandry ny filoam-panjakana izay vao maika miasaritra noho ny takaitra navelany ny fahampotehana ara-toekarena sy ny olana ara-tsosialy ho hatrany ny voalohan'ny fitsarana avo momba ny lalampalorenana. Fa makany amin'ny fanatratrarana ny tanjona ny fihazakazaka ny raharaham-pirenena amin'izao fotoan'izao raha fihezina ireo mpanao politika tonga nanotrana an'izay lanonana mahakasika ny fianianana nataon'ny filoham-panjakan'izay androany tsy tia gouvernemanta ho atsangana anatin'ny teteza mety no tanjona fa ilay fanovana rafitra raha mpitso vahana ny olana mampikakaiky ny vahoaka amin'izao fotoan'izao fa mbola lehibe ihany koa ny fandrafetan'ilay rafitra vaovao irin'ny vahoaka malagasy tantanana ny firenena. Narary ny vahoaka ny tsy fisian'ny jiro sy ny rano kanefa tsy norarahin'ny mpitondra teo aloha ny jeneraly Lilson androany tsy ekena ny herisetra tao amin'ny vahoaka mitaky ny maharary azy. Porofo mitohaka amin'ny tenda zao fa ny vahoaka no tompony fahefana izy no manome izy koa no manala dikan'izay zany rehefa mitondra dia ny hahasoa ny vahoaka ny tokony vendohan-draharaha voalohany. Gouverneur nisy toerana angeny tena koa fa tsy mety amiko ny famoretina vahoaka fa tsy maintsy nandeha nanampy ny vahoaka zay zany mba afatrafitra kely ampitaiko fa tsy adala akory ny vahoaka malagasy mitrotra ho anareo membre ny Union Africaine rehefa tsisy jiro ny malagasy mitady vaholagna venareo sataiza rehefa tsy nisy rano ny vahoaka malagasy mitady vaholagna venareo sataiza fa rehefa mba mitrotra ndray ny zaza malagasy ny tanora dia ino fa miandrandra fanasazina amiko hatreto aloha tsy mbola hitako hoe inona ny tena zavatra nataony ny afrikana. Dingana fotsiny ihany ity gouvernemanta ny fanavaozana ny Republika ny Madagasikara entin'ny filoam-panjakana ny kolonely Randrianirina Mikael ity taorian'ny tolona fanonganana ny Andrajoel hoy ny faneho-kevitra nisongadina androany. Ny olana tsy maintsy banjina manaraka dia ny fampandrosoana ary eto dia zava-dehibe zay satria zay ny tena tanjona tsy mahazo mioby amin'ny fandresena fa lany fotoana fa alefa andao alefa ny fampandrosoana andao vahana ny olana jiro zany andao vahana ny olana mpianatra dia andao tsoahana ny kolikoly sy ireo fanetry be ny firenena amin'ny mangarahara tanjona zao tsy hoe ny toerany titanindrazana ny toeran'izy tanjona zao dia le niteneniko teo ahoana ny amahana ny olana jiro sy rano hoe firenena fa tsy seza ankehitriny dia mbola hanamafy an'izay ny tenako manokana raha izaho manokana ny firenena ny jerena fa tsy ny fitadiavana seza na izany na tsy zany ireo manodidina na ihany koa ny mpanolontsaina tanàna na izay olona rehetra volona ary mahavita kosa nefa alay andraikitra dia everina fa fotoana izao hanarenana ny firenena. Ny tenako dia anisan'ny tsy faly tamin'ny kabary nataon'ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lampanorenana izay nataony teo satria androany izy dia sady mialatsiny no manadio tena ohatrany hoe madio tsisy pentina ary nahazo tehaka tao anatin'ny lampam-panjakana teto Ambohida. Tsy adinona hoe tompo fa ny fitsarana avo momba ny lampanorenana no nahatoga izao fanafotoina rehetra izao. Raha ohatra ka tsy neken'ny fitsarana avo momba ny lampanorenana ny firotsahako fidinana Andriamatoa Andrajoel izay tsy malagasy intsony nanaro zoom-pirenena maha-malagasy azy tamin'ny 9 septambra 2024 dia tsy tonga tamin'izao ny firenena malagasy satria efa tany ny olana nanomboka ka tsy androany ianao Andriamatoa filoha amin'ny fitsarana avo momba ny lampanorenana no manadio tena ary lasa ohatra hoe mivoaka favoriana azo tehaka be izy tao fa ny malagasy tokoa tsy manadina. Zany hoe nitsanganana tamin'ny antsika fotsy tsy manahirana no teny hoe fanaovana tsinotsina voaka malagasy zany zay natony tsanganana tamin'ireny mbola mila diovina aloha ny tokotany mbola mila diovina ny lisym-pifidianana diovina ny lalam-pifidianana ny senitsy mety fangalaram-bato reny be deabe ka tsisy itsofoka amin'izany mihitsy hoe fifidianana filoham-pirenena afaka enimpolo andro zany tsy mety zany. Dingana roa lehibe nefa vita tolona nanalana ny Andrajoel sy ny fametrahana ny olona hitantana ny fanovandrafitra sy fanavaozana. Ny fametrahana ny dingana manaraka no miandry. Ny tolona mbola tsy vita satria dingana telo nataontsika dingana voalohany nangataka ny 13 May dingana faharoa ny fialan'ny Andrajoel dingana fahatelo ametraka an'le Madagasikara vaovao zany tsika zao isika rehetra no miaraka mametraka anazy le régime vaovao zay ao aoriana fifidianana madio sy mangarahara io nge no tena fitondrany fa ity dia rafitra ametrahana an'ilay Madagasikara vaovao zay eritreretintsika fotsiny satria hita fototra ny fahabangan'ny toerana filohan'ny Republika hita fototra ny tsy fahafahan'ny filohan'ny Antenimierandoholona nandray an'ilay toeran'ny filohan'ny Republika hita fototra ny tsy fahafahan'ny gouvernemanta nanao an'ilay gouvernement collégial dikany ara-dalàna zany ny nandehana ny fahefanana kany amin'ny mpitandro filaminana manaraka lalam-pandrena antsika article 52 hanavao ny tanjona raha ny ambopo
sy ny vinona ampitain'ireo mpanao politika. Anarina ny lesaka nisy teo aloha ny hamahana ny olana misy ankehitriny tsy maintsy ho atao aingana, fa ny tena zava-dehibe ny fandrafetana rafitra sy lalàna vaovao hifampitondran'ny rehetra ka hiatra eto amin'ny firenena rehefa tapotra ny teteza mita. Ao anatin'izay faneho-kevitra samihafa taorinan'izay lanonana mikasika ny fianiana ny filoha mpanjakan'izay fitadiavam-baolana ho fampandrosoana ny firenena no mahamaika fa tsy ny toerana amin'izao fotoana izao ho ny filohany antoko malagasy miara-miainga raha tonga teny amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenina Ambohidahy ihany koa tamin'ity androany ity mifanatrihany ireo maso-vovahiny maro amin'ny fianiana ny filoha mpanjakana androany izay manam-pirofo ny tolona ara-drariny nataony vahoaka malagasy ho hatrany fanazavana nataony honina sainy. Tsy ny seza na toerana no zava-dehibe fa ny fifanomezan-tanana hitadiavam-baolana ho fanavotana ny firenena ho hiajo Andrianen'ny Arivelo androany taorian'ny ny lanonam-pianiana ny filoham-panjakana Kolonely Randrianirina Mikael. Dingana lehibe no vitan'ny vahoaka malagasy manokatra pejy vaovao ho an'ny firenena. Mamaika zao dia mampandroso firenena sy mitady vaholana ho an'ny firenena. Dia ny zava-dehibe dia hitan'izao tontolo izao zany fa tolona tena marina natao teto ary tolona fanovana tonga teo daholo ny masovo rehetrarehetra miasa eto Madagasikara mametanana ny vahoaka malagasy dia miantso ny vahoaka malagasy mba mahirahina ihany koa sy fanometanana ho anoavan'ity firenena ity satria izay foana ny dedavintsika ho anoavan'ity firenena ity satria izay foana ny dedavintsika. Ny MMM fanometanana amin'ny gouvernement. Ny MMM teo foana taloha dia androany dia rapitso ary fantatrareo tsara fa akaiky ny fonina hitateraka ny namana rehetrarehetra teo. Manoana antsika ny fianakaviana iraisam-pirenena, profon'izany ny fanatrehan'ireo maso-vovahiny maro miasa sy monina eto Madagasikara, ny lanonana ny tanterahana androany teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana Ambohidahy. Ny antoko malagasy miara-miainga izay manamafy fa mila jerena akaiky sy aingana ireo olana iainan'ny vahoaka malagasy ka nahatonga ny olom-pirenena avy amin'ny sokajy rehetra njoro. Anatin'izany ny olan'ny herinaratra sy ny rano, ny kolokolo manimba ny seha-piariana maro ary ny tsy fandriampahalemana. Ankoatra izay, fototra iorenan'ny tena demokrasia ary tokony omena asina sy ajaina ny zo aneo hevitra malalaka fa ny kevitra ankalalahana izay vao hitsakitsaka tao anatin'ny taona maro adyson ny mpitondra ny fandimby ka tsy tokony hiverenana intsony hoy ny fanambarany ny antoko malagasy miara-miainga. Fa isa miandrandra fanovana avy amin'ny filoha mpanjakana amin'izao fotoana izao ireo mpianatra sy tanora ny tolona nandray anjara tao anatin'izay tolom-mba hoak'izay avony izay hitondra ny hevitra sy ny voka-pikarohana ho an'ny mpitondra ho famahany ireo olana samihafa eto amin'ny firenena hoy izy ireo mpianatra izay nanamafy fa tsy mitady toerana fa mangataka ny iainona azy ireo ao anatin'ireo teboka samihafa marary ny tanora sy ny mpianatra malagasy. Mangasitraka ny fanovana eto amin'ny firenena ary miarahaba ny filohampanjakana vaovao ireo tanora mpianatra nandray anjara tamin'ny tolona miandrandra sy manantena ny fiainona izay maharary azy izy ireo raha ny fanazavana. Tsy mangataka ny ministra mihitsy ny tanora ny fa mangataka branche natokana ho anay tanora afahany maneho hevitra hoe ito ny mety aminay ohatra fa tsy hoe any huis clos any nanaovana ny décision rehetrarehetra. Dia vao tonga amin'izay toy ny tanora ny teny hoe sanatriny vava hoe hitendra hoe mialy ihany mba hialana amin'iny dia tokony mba misy sampanana natokana ho anay tanora akala ny hevitra tanora tsy hoe ny hevitra anay no hoe ho arahana fa mba anisany idianay mba tokony mba hoe raisina. Tsy hoe tanora hoe nona fotsiny ao anatin'izao fanarenana ny firenena zao averiko foana hoe mila mandray andraikitra izay mba hahafahanay tena hoe miassuré hoe tena tonga tokoa amin'ilay tanjona le tolona izay nataonay izay amafisinay tsy resaka plasy tompoko tsy resaka plasy no tadiavanay fa assurance ny tolona be da be fangatahan tanora mifangatahan mpianatra mifangatahan vahoaka malagasy. Maro ireo manampahaizana sy mpikaroka eo anivon'ny sekoly ambony politeknika eny Votovorona azo trandrahana sy ampiarina ho famahana olana maro eto amin'ny firenena izany vonina izy ireo hitondra ny voka-pikarohana raha ilain'ny mpitondra izany ho hiatran'ny ireo mpianatra. Eto izahay dia manao antsoavany amin'ny colonel Andriamatofiloha colonel Mikael fa PDB ireo manam-pahaizana indrindra ny ara teknika amin'ny fanovanany eto amin'ny firenena mangataka izahay ny mba hiantsona ireo manam-pahaizana malagasy izay zanaky ny malagasy nivoaka teny amin'ny anjerimanontolo indrindra
faniany amin'ny politika votovorona mba handray anjara atao anatin'ity fanovana izay ezahana ho apetrakintsika ity ary indrindrindrindra tsy atao ambany zavatra ny mpianatra malagasy izay manana izay traikefa izay fa mba tena hiara isalahy ary indrindrindrindra izay koa dia vonona hanome tanana ka manantena fiaraha-miasa maharitra izay avy eny amin'ny politeknika votovorona. Tonga nanotrona ny lanonana fianana ny kolonely Randrianirina Mikael ho filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana Ambohida izy ireo androany ity. Fa mitondra tsirim-panantenana vaovao an'ny vahoaka malagasy ny fiovan'ny fitantanana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Fitakiana ho amin'ny tsaratsara kokoa vahaolana amin'ny lafiny sosialy sy toe-karena no fanovana ny arahana teny an-kanja ka tsy tokony hivoana amin'izay. Hoy ireo faneho-kevitra na izany ny teto Andrenivohitra na ny tany amin'ny faritra ihany koa tamin'ity andro anty. Andoharantsika ny antsiprian'izay. Filoha vaovao, fanantenana vaovao. Tolona ny rahananao hoy ireo olom-pirenena tamin'ny faritra maro teto Madagasikara androany ka tokony ahasarotiny ny tsirairay. Ninona ny zavatra andrasana dia ny famboazana ny herim-po izay ananan'ny kolonela izay hitondra ny tany sy ny fanjakana tsaratsara ny fahaleovan-tena ihany izay ny ainatsika nandritran'izay enimpolo taona mahery zay ka zao angambany atsika vao tonga amin'ilay hoe tena fandresena fitondram-panjakana mijery vahoaka majinika satria hatrany ambany ny fampandrosoana miakatra andrasana amin'ilay filoha zay dokotera sy ny lalana satria teo ratsy be ny lalana ny dokotera tsy misy maty fa fahavaratra. Ny tokony azaka zany tokony resaka sosialim-bahoaka zany maika indrindra amin'izao izay ny tena maika mamijaly loatra amin'ny vahoaka ny fivana manomboka zao satria lasa veronomboka fotsiny ilay tolona amin'ny vahoaka indrindra tany andrenivohitra tany. Manantena fampandrosoana, fivoarana, ny fiainam-bahoaka, vidim-piainana. Ny andrasana ary andrasan'ny rehetrarehetra mihitsy ny sokajin'olona rehetra dia ny fanovana. Aoka mba tsy hisy intsony ny fanilikiliana sy ny fanavakavahana fa matoa monina sy mivelona eto Madagasikara dia mieritreritra ny zavatra tsara any amin'ny fampandrosoana. Izaho amin'ny fahatongavan'ny kolonely Mikael Randrianirina izay nandray fanapahan-kevitra noho ny fijalian'ny vahoaka sy ny sy fananany sy fahazahoanan'ilay zo fototra. Ny zavatra andrasana dia ilay fiovana tanteraka hampisy ny zo fototra amin'ny olona sy anana fahalalana isy ny fahalalana ny sady mba ho ravatra ho tapitra hatreo zany ilay kolikoly. Dingan'izay vita izay fa tsy tanjona hoy ireo mpanao politika manomboka eto ny fanatratrarana ny tanjona napetraka teny an-kanja. Fa ny tena tanjony ary anjanjain'ny malagasy dia ny fivoarany ny fomba fiasa vaovao ary fampandrosoana na fiansaikana amin'ny fiainana andavanandro. Izany hoe ny sosialim-bahoaka io resaka délestage izay mamikikika antsika eo io anisany tokony ho lahara-pahamehana zany. Tiako ny manafatra antsika mpanao politika tsy hankanavaky fa tsy mitovy tsony ny fomba tokony handraisantsika andraikitsy. Tsy manana droit à l'erreur atsika androany fa tsy maintsy miasa amin'ny mangarahara, miasa ho an'ny vahoaka, mamaly ny etaetan'ny vahoaky. Maro ny zavatra hita any amin'ireny distrika ireny. Isika zao miroso amin'ny fanovana dia indraindray regny chef distrika regny rehefa miatrika ny asany dia misy ny pression politika eo amin'ny fifidianana. Ny endrika ny pression politika dia ny fanomezana baiko hoe tsy maintsy ty olana anankiray ty no lanina. Zay zany ny zavatra ho an'ny tombosoa ny tena, ho an'ny tombosoa ny tena manokana fa sy ny nisy teto amin'ny firenena zany zavatra zany hoe tsy maintsy ty ny lanina na dia sy ty ny vahoaka aza dia io no lanina. Ankoatr'izay dia mitodika amin'ny mpitondra ihany koa izay tantana ny firenena rahatr'izay agnisan'ny ataoko hoe vahaolana goavana ny fahaizana miaino satria matetika ny mpitondra fanjakana na olom-boatendry zany dia tsy manana fianonany vahoaka. Ilaina ny fiaraha-mientan'ny malagasy rehetra isy ny fanjakana tsara-tantana sy tany-tandalana ary fandalana ny demokrasia fotoana izay anehoana sy anaporofona ny fitiavan'ny tanindrazana. Fa ho fankalazan'ny malagasy manerana nosy ny fahavitan'ny dingana voalohany tamin'ny tolona fanavotam-pirenena ka nazonan'ny filoham-panjakana vaovao ny kolonely Randrianirina Mikael. Isy ny hetsika lehibe ny amin'ny kianjan'ny 13 mera pitso manomboka amin'ny 10 maraina ho ny komity mandrindra ny tolona androany amin'ny tontolona ho fanarenana ny firenena anatrarana ny tanjona ny fampandrosoana ny firenena. Ny hetsika rahampitso izay mivantana manerana nosy miaraka amin'ny
amin'ireo diaspora rehetra ihany koa. Dia izay ihany koa no entintsika misendry vetivety ao anaty doka fohy. Mbola maro mifanadiadiana azy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo. Aza misaraka aminay. Gucci, manolotra ho anao. J'aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est bien faite, nanana. Ariary dia efa mahazo Gucci ilay galette ankafiziny malagasy indrindra. Manao nareo? Dia ahoana inona kiny vaovao? Way, fa inona kiny latsakiny? Tia kiny raha zarako vaovao ah. Sady natokana ho an'ny vehivavy ah. Fa misy inona kiny? Big one, lady. Gucci, manolotra ho anao. J'aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est bien faite, nanana. Ariary dia efa mahazo Gucci ilay galette ankafiziny malagasy indrindra. Benzol, la référence en lubrification pour les professionnels. Compressol ISO 46, l'huile compresseur conçue pour la longévité et le rendement de vos équipements. Hydroforce ISO 32, une huile hydraulique fiable, même dans les conditions les plus exigeantes. Benzol, la qualité au service de vos machines. Disponible dès maintenant chez Ocean Trade, au sein d'Agro-Industrie. Gucci, manolotra ho anao. J'aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est bien faite, nanana. Ariary dia efa mahazo Gucci ilay galette ankafiziny malagasy indrindra. Avec Agrimerine, donnez vie à vos projets agricoles. Remorque 5 tonnes, fonctionnelle et efficace, idéale pour les petites exploitations. Remorque 6 tonnes, polyvalente et résistante, parfaitement adaptée à tous les travaux agricoles. Remorque 10 tonnes, solide et endurante, conçue pour les charges lourdes et les longues journées de travail. Des remorques conçues pour durer, pensées pour vos performances. Agrimerine, la fiabilité au service de votre productivité. Disponible dès maintenant chez Ocean Trade au sein d'Agro-Industrie. Moraritoa, mba soviolese. Fa inona tiany olana? Aiza lahateo? Tsy velona lesy le fiara. Taraiky indray le batery. Raha nefa teneniko foana hoe batery Bionix ampiasaina e. Tsara kalitao, tapitra hatreo mpany. Bionix, ilay batterie maharitra tsy misy fetra. Mikolana nga? Tsy mazaka indray le batery nefa mivadika ho teraka. Mila makany amin'ny hôpitaly haingana izay. Ndao ny fiarako aloha ampiasaina ary e. Batery Bionix ampiasaina, tsy manary anao mitotò tsara. Ho antsika matianiny eo misehatry ny fitaterana, manandanja lehibe ny kalitaon'ny batery ampiasaina mba ampirindra tsara ny asa. Bionix, batery misy karazany ho an'ny fiara rehetra. Bionix, matanjaka sy maharitra. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor.
Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1. Un an à Madagascar et un an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Car votre projet d'études en France commence chez nous. UPRIM, Université privée de Madagascar. Vous avez le bac? Bravo! Vous cherchez la meilleure université pour vous accompagner à réaliser votre rêve? Écoutez, UPRIM est là pour vous. Cadre agréable et de normes, salle de classe spacieuse et lumineuse, diverses activités para-universitaires, stages et visites d'entreprise chaque année. Possibilité de bourse d'études à l'étranger, cours de chinois mandarin gratuits, internet illimité et haut débit, diplôme, DTS, licence, Master 1, Master 2, reconnu par la fonction publique. 5 mentions au choix, paramédicaux, gestion et management, droit, commerce et marketing, communication. N'attendez plus, inscrivez-vous à l'UPRIM Andavamamb. Contact 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Anoizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Tsy mifanohitra amin'ny lalam-pandrenina ny fanovana rafitra raha toka mikendry ny fiarovana ny fiandriana amin'ny pirenena. Ho ny mpahay lalàna nanaovana fanadihadiana androany. Ny rafitra misy izay efa tsy atokisany vahoaka intsony ka isan'ny tarika ireny olana samihafa teto amin'ny firenena sy ny toerana misy amin'ny firenentsika amin'izao fotoan'izao. Ka eto Andriatsilavo. Nandritra ny fianianany ny filoham-panjakana teny Ambohita androany nanamafy ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana fa tsy nivoaka tamin'ny lalam-panorenana izany i Madagasikara ary tokony hamaky tsara ny didina voaka izay milaza ny mifanohitra amin'izany. Ankilan'izay nanamafy ny voalaza ny filoham-panjakana mikasika ny fifidianana ny mpahay lalàna nanaovana fanadihadiana. Mila fanovana rafitra ka hametraka rafitra atokisan'ny vahoaka isika eto Madagasikara raha ny fanazavany. Mila amboarina ny rafitra, mila atao mahaleo tena ny rafitra satria ny antony dia zao ny interprétation du jurisprudence dia hoe la réforme institutionnelle n'est pas un acte anticonstitutionnel si elle vise à restaurer la légalité constitutionnelle, mais surtout à protéger la souveraineté nationale contre la corruption. Sy ny zavatra maro zay manitsaka ny lalam-panorenana dia zay ny zavatra misy eto Madagasikara satria tsy atokisan'ny vahoaka intsony le rafitra io nefa rafitra napikaikaika tsy natonga ny firenentsika ohatran'izao dia manana alalana tsara mihitsy le olona napetraka ny ACC izay hitondra ny transition fa ihany koa légitime zay fanapa-kevitra zay ka tsy afaka nilazana hoe miditra any amin'ny tsy ara-dalàna ny firenena malagasy raha toa ka manatanteraka an'izay ny filohan'ny tetezamita. Tokony aleo tena tsara tanteraka hoy izy ireo izay sahana ny fanovana rafitra eto amintsika ka tsy ho tombotsoa an'olo tokana intsony no katsaina fa ny tombotsoa ho an'ny besin'ny maro sy ny firenena iray manontolo ary ny tolona natao. Efa mitokana io dia nahatrany amin'ny administration ary dia afaka arahana kaiky satria betsaka koa ny vahoaka malagasy mitaraina amin'ny ny administration misy eto zay tokony hanompo vahoaka tokony amerina ny vahoaka ny tamberina andraikitra fa tsy tonga zany satria misy lalàna mety tsy ampy, misy lalàna tokony hofoanana, misy tokony havaozana dia zany rehetrarehetra zany ilana le organe io daholy aleo tena ahafahana misurveiller sa miassiste tsy haiko zay fomba ilazantsika anazy fa mba ho tombotsoa amin'ny firenena tsy isy tsony le hoe vahoaka malagasy milahatra ela be na samy mitovy zao dia zay mandovo olona vita aloha ny dossier ny fitarainana ny momba ny fitsarana mety mba tokony hena dia mefoana zay ny tanjontsika ho tombotsoa atsika
sarambabe bahoaka hoan'ny vahoaka malagasy. Ara-dalàna tanteraka araka izany ny mahafoloan'ny fanavaozana ny République Madagasikara ny colonel Randenirinina Mikael. Lafomba hafa voatendrota le Général Mpisolitoerany kompani pitatena nabakabaka malagasy Madagascar Airlines i mahery andria mamonjy ity faran'izay tale Général lefitry n'orinasa talohany zao fanendreny zao. Anampy azy amin'izany andraikitra izany ny manampahaizana manana trakefa amin'ny lafiny asa sy teknika. Fitatanam-bola ary varotra izay miasa ho fiantohana ny fitohizany asa eo anivon'ny Madagascar Airlines amin'izao fotoana zao. Fanazo fotodrafitrasa vaovao ny sekoly ambaratonga fototra ho Fanovelona district Nosvarika faritra Vatovavy. Efitrano fianarana vaovao miisa 3 birao ary toeram-pidiovana no azo tamin'izany vokatry ny tohana avy amin'ny orinasa Bonto Onasaina. Ny alarobia 10 Oktobra no tanterahana tamin'ny fomba ofisialy ny fanokanana sy fanolorana ireo fotodrafitrasa ho an'ny ray aman-dren'ny mpianatra sy ny mpianatra ary ireo tompona andraikitra amin'ny sekoly ambaratonga fototra ho Fanovelona distrika ny Nosvarika faritra Vatovavy. Ny orinasa Bonto izay miara-miasa akaiky amin'ny tantsapa mokatra lavanilona amin'ny distrika Nosvarika no nanao sy niantoka ny fanamboarana rehetra. Araka ny fanazavana, raha nandritra ny rivodozany fanesy ny sekoly teo aloha ka izao nitondra ny anjara brikiny izao ny sehatra tsy miankina. Nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ny fotodrafitrasa ny tale jeneraly sady filohan'ny orinasa Bonto sy ireo mpiara-miasa aminy. Notrony ireo manam-pahefana maro isan'izany ny bentanàna, ny tale ny EPP Fanovelona ary ireo ray aman-dren'ny mpianatra. Nisy ihany koa ny fanompom-pifaliana sy fifampizarana ka omby misy 7 no novonoina tamin'izany ho nofokena amin'ny tampihavanana. Nankasitraka ny orinasa Bonto ny mponina ho Fanovelona ary nanome toko fa ikojakoja ny fotodrafitrasa odim-biasan'ireo zandry aoriana. Lafomba hafa isan'ny sehatra tsy nahitana tsy fahatombanana tamin'ny fampiasana ny vola mpanjakana dray andresaka tsenam-barim-panjakana. Zava-dehibe ny fanarahandro fipetra voalazan'ny lalàna ialana amin'ireo olana samihafa indrindra amin'izao fotoana fanovandravitra zao. Daniela Minoarso. Mila jerena aingana sy akaiky ireo olana iainany malagasy ka natonga ny olom-pirenena avy amin'ny sokajy rehetra ny joro hony avy eo anivo ny antoko malagasy miara-miainga raha namoaka fanambarana. Tafiditra anatin'izany ny olana ny jiro sy rano ny fisian'ny kolikoly avy lenta manimba ny siam-piariana rehetra. Isan'ny sehatra niteraka iaho ny fisian'ny kolikoly avy lenta teto amintsika ny tsenam-barim-panjakana sasany izay nahitana tsy fahatomombanana tamin'ny fampiasana ny volam-panjakana. Amin'izao fotoana ny fanovana rafitra izao takina ny fanajana ny lalàna mifeny tsenam-barim-panjakana eto Madagasikara ka tsy goragora tahaka ny teo aloha intsony. Tanjona amin'izany ny fametrana ny tany-tandalàna sy ny fitantanana madio ary ny fanatsarana ny fitantanam-bolam-panjakana izay isany atao laram-pahamehana ho ny filoham-panjakana ankehitriny. Amin'ny mahasarobidy ny fikirakirana ny tsenam-barim-panjakana ary ihany koa ahafahana miantoka sy manaja ny fitsipika fototra voalaza ao amin'ny 15 amin'ny lalàna 9 tsipika 5 tamin'ny taona 5 janoary 7 izay manipika ny foto-kevitebe mifeny tsenam-barim-panjakana. Toy izao ny voalaza amin'izany. Voalohany, tsy maintsy ajaina ny fahafahany rehetra mandray anjara malalaka amin'izany, izany hoe ny liberté d'accès à la commande publique. Faharoa, fitovian'ny fomba fitondrana ireo mpifaninana mandray anjara na ihany koa izay antsoina hoe égalité de traitement des candidats. Ary fahatelo, ny fangararan'ny paikady hitondrana azy na ny transparence de procédure. Hatramin'izay, tsy nisy ny mangarara amin'ny fanomezana sy fanatanterana ny tolobidy amin'ny fahazona ny tsenam-barim-panjakana na ny marché public teto amintsika. Tsy nisy ihany koa ny fanasaziana ho an'ireo izay tsy nanara-dalàna amin'ny fanovana ireo tsenam-barim-panjakana. Antenaina fa hisy ny fiovana fomba fiasa manomboka izao ka hisy fiantraikany vatana amin'ny fiainam-bahoaka sy ny fiaram-pirenena ny fanatsarana ity sehatra ity. Fa zava-dehibe ho an'ny firenena sy ny vahoaka manontolo ny firosona amin'ny fanovandrafitra eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ireo solitena ny ray aman-dreny avy any amin'ny faritra tamin'ity androan'ity izy ireo izay samy niaraba manokana ny filoham-panjakana vao nahavita fianianana tamin'ity androan'ity.
mametraka fahavononana amin'ny fikatsahana vahaolana iombonana eo ambanin'ny fitarian'ny filoampanjakana kolonely Randrinirina Mikael vao vita fianianana ny maraina teo ireo tamingy avy amin'ny faritra Sofia samy mahatsapa ny rehetra fa latsaka katerena ny firenena ka ilaina ny fiarahamientana eo anatrehan'izany. Latsaka katerena ny firenena malagasy ka ny fiarahamientany malagasy tsirairay mba handray andraikitra tandrify azy no tena zava-dehibe mba navotana ny firenena. Noho izany vonina mandrakariva zay tamingany faritra Sofia hitondra anjara brikinay amin'ny alalan'ny tolokevitra sy tolotanana fampandrosoana any Madagasikara indrindra ny faritra Sofia fiavianay. Ankoatran'ny mahajanga mijoro ary fanina sy hitondra anjara brikiny ihany koa amin'ny fananganana ny rafitra vaovao ireo ray aman-dreny ao Fianaratsoa. Ireto farany izay mankasitraka sy misaotra ireo tanora sy miaramila noho ny fahasahiana no raisin'izy ireo ka nahatonga amin'izao kiondalana goavana eto amin'ny firenena izao. Manentana ny mpitondra manomboka eto mba hahay handray safidy politika tsara sy fitantanana mahomby ary mba hihaino ny feony vahoaka. Ankehitriny tonga ny fotoana hialana amin'ny rafitra fanjanahan-tany izay tsy nahomby ka hananimba ny firenentsika nandritra ny ampolo-taonany maro koa mino sy manantena ary matoky izahay mba hametrahana manomboka izao rafitra mamary ny filany fiarahamonina gasy. Vonina koa izahay hanome ny anjara biriky amin'ny fametrahana io rafitra tena gasy io. Fanovana sy fanavaozana miainga eveny fotony amaly ny etaeta-pitolomana irarin'ny vahoaka malagasy no andrasana hoy ny eo anivon'ny CSS ao Mahajanga. Ny CSS sampana Mahajanga dia manolo-tena amin'ny fitariana amin'ny fikonan-doha ifotony andrafetana drafim-panovana iombonana amin'ny sokajin'olona sy ny sokajinasa samihafa mba hialana amin'ny torapo sy ny hataitairana fotsiny ihany. Miantso ny poniny Mahajanga tsy hanana toetsaina miorina amin'ny fankahalana sy ny valifaty. Tanjona iombonana ny fanavaozana tiana apetraka eto amin'ny firenena samy vonina ny rehetra hitondra ny anjara biriky tandrify azy avy anatsara ny farim-piainan'ny vahoaka malagasy sy mpiray tanindrazana. Lafomba hafa mangataka ny hanomezana IST na ny interdiction de sortie du territoire antale général n'orinasa Jirama Ronoes ny kifina ny komity iombonana ho an'ny fanarenana n'orinasa Jirama androany. Mbola maro rarama voasaringotra nyty tale général ty amin'ny famotehana n'orinasa Jirama izy ireo ka anton'izay fangatahana IST zay fa 10 taona n'orinasa Jirama zay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany. Mitaky ny hanomezana ny IST na interdiction de sortie du territoire ny tale général ny orinasa Jirama Andriamato Ronoes tsy voaka ny Madagasikara noho ny rarah maro na voasaringotra azy amin'ny famotehana ny orinasa Jirama ny fifondronam-be ny mpiasa misotro ronono eo anivony Jirama androany. Manameloka ny kolokolo ataon'ireo mpambotry ny orinasa mpanjakana izay nanimba ny orinasa Jirama izy ireo izay ahitana vahiny sy ireo malagasy maro mpiraitsy kombakomba. IST interdiction de sortie du territoire ny tale général Jirama Andriamato Ronoes tsy azy voaka ny velan'ny Madagasikara no ireo rara maro be mahavoasaringotra azy tamin'ny fanapotehana ny orinasa Jirama ny fiainana ara-tsosialy ny fianakaviam-ben'ny Jirama ary indrindra ny fiainam-bahoaka nahatonga ny délastage lavareny sy ny rantapaka. Ny komity iombonana ao amin'ny fanarenana ny Jirama dia manameloka amin'ny herinay rehetra ny kolikoly avolenta ataon'ireo tsy maty manota nambotry ny orinasa mpanjakana Jirama sy ny firenena. Manao antso amin'ny vondrona iraisany pirenena izy ireo tsy hanohitohina ny fitondrana tetezamita izay misy amin'izao fotoana ny fifanekena no siniavy ny Andry Rajoelina sy ny filoha Frantsay no manafona tsikelikely ny orinasa Jirama ho lasa ny EDF. Manokatra fiaramiasa amin'ny ankolafika rehetra ny KEF na ny komity iombonana ho fanarenana ny orinasa Jirama. Loza mitatao an'ny firenena malagasy ny fanaovana tsoni nanomezana ny centrale Volobe ho an'ny EDF tamin'ny volana avril 2024 ny fanekena no siniavy ny filoha Rajoelina sy ny filoha Frantsay Emmanuel Macron no manafona tsikelikely ny orinasa mpanjakana ho lasa ny EDF koa mijoro ankehitriny ny komity iombonana fanarenana ny Jirama mba ho manda fiarovana ny Jirama zay tadiavin'ny mpanjana tany mpanjakazaka tanin'olona ho viraviraina. Manao antso amin'ny communauté internationale
mba tsy hanoitohana ny rafitra tezamita aradrary ny mijoro araka ny fanapahana ny ataony fitsarana avy momba ny lalam-panorenana sy ny didy itsy volana tamin'ny 17 oktobra 2024 marefy ny orinasa jirama ankehitriny Camille ireo manampaizana malagasy ianarana izany fa tsy vahiny miantso ny firaisan-kina ny vahoaka malagasy anatratra ny tanjona anohitra ny zarazara onjakana izay nanjaka teto amin'ny firenena izy ireo androany ihany koa no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fahadimapolo taona ny orinasa mpanjakana jirama. Iazo antoliara vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity amitony fitokona nataon'ireo mpiasa eo anivon'ny commune Ambonivohitra Toliara amin'izao fotoana izao. Isan'ny antony goavana ao anatin'izay tsy fandoavana ny karama nandritra ny 9 volana mahery sy ny olana ara-pitantanana ao anatin'ny commune amin'izao fotoana izao. Bonhomme Élisée Toliara. Miranty manoloana ny lapan'ny tanànan'ny Toliara ny Sorabaventy ahitana ireo fitakiana isan-karazany iainan'ireo mpiasa eo anivon'ny commune. Mihidy ihany koa ny vavahady rehetra sy ny varavaran'ireo sampandraraha samihafa. Mitokona manoloana ny biraon'ny commune ireo mpiasa androany manohitra ny tsy fandoavana ny karama nandritra ny 9 volana nefa mbola mikasa ampiditra mpiasa vaovao ny fiadidian'ny commune araka ny filazan'izy ireo. Zavatra tsotra no antony fitonomana eto dia le zo fototra ny tena maharary ny mpiasa ato amin'ny commune urbaine Toliara satria manana arere zay 9 volana zay tsy ny voalohany commune hatram'izay ny sy ny fifandimbiasa toerana teto amin'ity lapan'ny tanàna Ambonivohitra ity. Henonay fa hampiditra olona 70 ny ato amin'ny commune Ambonivohitra nefa ny arerenay 9 volana tsy voaloha. Reo misy mpiasa temporaire fa niasa 10 taona mahery tsy mety miakatra CD tsy mety miakatra LD tsy voaray mpiasa raiky nefa ireo ny tena miasa ho an'ny commune manadio ny tanàna Ambonivohitra ny Toliara ity. Ka izay dia mangataka tsotra ihany ny reglevana ipehevana anio arerenay 9 volana io ihany dia mitsahatra zao grevy ataon'ny commune izao. Ankoatry ny olany karama mitaky ny isiany mangarahara eo amin'ny fitantanan'ny commune na ihany koa ireo mpiasa mangataka izy ireo mba hana raha maso manokana ny raha latsakemboka indrindra ho an'ny zokolona efa misotro ronono. La vao miainga ny karamanay avy ato amin'ny commune mankany amin'ny trésor gaga zahay fa misy vola zay tapahin'ny trésor zay tokony lefa any amin'ny kinapsa mandraka anjoana nefa mbola tsy latsaka io latsakemboka eo amin'ny kinapsa dia gaga zahay satria molona vita service tsy misy tombotsoa ny retraité ny mpiasan'ny commune maty ny maty fa ny avantageny ohatrany tsy misy. Mitaky ihany koa zahay ny budget général satria noho olana zay misy ato amin'ny commune zay tsy misy ny fangararana ka izany rehetra zany dia mangataka amin'ny fitonam-panjakana zahay mba andeha ara-dalàna araka tokony ho izy ny fitantanana atao amin'ny commune urbaine de Toliara. Miantso mivantana ny fitondrana foibe ireo mpiasa mba hidina ifotony ijery vahaolana haingana sy hentitra manoloana ny tsy fahaiza mitantana sy ny kolikoly lazain'izy ireo fa manjaka ao anatin'ny commune Ambonivohitra Toliara. Dia izay ihany koa no entsika manakatona ny fampalalam-baovao any androany mbola maro fanadihadiana mbola maro mifandaharana hoentina aminao amin'ity ala ity santionan'izay ny ankitsim-po iresahana ny toetra raha-pirenena amin'izao fotoana izao hiarahana misolombavamboaka Madagasikara voafidy atao anatiny atao amin'ny distrika Ambodiatrimo Andriamatora Bendrinamamy sy mpanao politika Ralaiseny Guy Maxime fandaharana izay iresahana mahakasika ny fivoarany zava-misy amin'izao fotoana izao makaiza ny ataontsika hoe fandiany raharaha ankehitriny ao anatin'izay fandarana ankitsim-po zay ny tondrantsika ny fanoan-kevitra samihafa ao anatin'izay mandra-pitafa ao manaraka indray tombo kilasy tombo aveloma tompoko.
Prime, université privée de Madagascar. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Université PEF, parcours études et formation. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Elmondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à Elmondes. Vous a présenté ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.